Iresaka ny fanjofana vary tsika amin'izao fotoana izao ny vary izay nahitana fiakarana izay tsy izy ary mampimenimenina ny maro atao anatin'ny volana maromaro lasa izay mitoetra ny fidinana fotony ataon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjofana eny anivon'ny mpanjanja reny anarahana maso ny vidin'ny vary toerana maro teto an-drenivohitra indray tamin'ity herinandro ity no nanatanterahana izay fidina ny fotony izay. Toerana maro teto an-drenivohitra no nanaovany avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjofana fitsiriana tamin'ity herinandro ity ijerena ny vidin'ny vary indrindra fa ny vary avy any ivelany izay tokony ahitana fidinany avokoa. Anisan'izany ny teny amin'ny 17 hektara Ambodimita, Ambodivony, Ambomanarina sy ny maro hafa ihany koa. Misy amin'ireo mpivarotra no tena nahitana fidinany ka manomboka amin'ny 710 ariary eo ny vidin'ny vary avy any ivelany. Anisy vidinany kely ihany zany ny vary amin'izao raha ny marina talohan'ny farany taona. Anisy vidinany kely satria taloha zao mbola naka 80-82 taloha arivo sy valo alina ny voly. Zao zany efa mba nisy vidinany kely 20 sy 500 sy 1000 kilao zany hoe eo amin'ny herinarivo sy ny vidanana tony zany zao efa nisy vidinany kely raisina 4 arivo sy 7 alina 74 000 dia amidy 500 sy 700 ny kapoaka. Kilao 20 sy 500 sy 1000 fa ny ray gony zany amidy eo amin'ny herinarivo sy 7 alina misy 7 arivo sy 7 alina. Etsy ankilany misy ihany koa ireo mpivarotra tsy mampiatra izay fidinan'ny vidin'ny vary izay araka ny tokony ho izy ka nisy ny fanentanana natao azy ireo mba hitsinjo ny vahoaka. Nambaran'ny tale jeneraly varotra sy ny fanjofana fa nanomboka tamin'ny faran'ny taona no nisy ny fidinana ifotony ijerena sao misy ireo mpivarotra mpanararoatra ary ny toy izany tao aorian'ny fandalovan'ny rivodoza ava. Ny zavatra natao dia fijerevana tokoa indrindra zany ireo vary izay ny fanarahana tamin'ireo mpandraharaha mba tena midina tokoa ve any amin'ny mpanjara zany dia nisy ny napidina ary nafinaritra izany ary misy zay mbola misiroziry. Misy moa zany ny fepetra raisina amin'ireny mpanararoatra ireny maromaro ihany izy ireo ary anisan'ny nafinaritra tamin'le fidinana fotony koa dia ireo vahoaka izay nahita an'izany fidinana izany dia faly tokoa hoe mandraindraikitra ny fitondram-panjakana ary vonina zareo ny antso ny tompon'andraikitra ao ministera raha mbola misy ataontsika hoe rehefa lasa reny fitsirena fotony reny mbola mamerina indray vidiny lafo fa tsy mampidina arak'izay tokony ho isy. Ataontsika hoe manahirana ihany ny resaka varotra ty fa misy ny fanararoatanao koa tsy amin'ny vidiny ihany fa misy koa eo amin'ny fitaovam-pandanjana zany. Nisy jerevana koa zay zavatra zay satria reny rehefa tsy ara-dalàna dia manambaka koa rehefa tsy voany amin'ny vidiny le olona dia voa koa zany any amin'ireny ataontsika hoe fanararotana amin'ireny fitaovam-pandanjana tsy manara-dalàna ireny. Nijerevana koa zany ireny fitaovan'ireny ary tsy maintsy atao ny fitsarana an'ireny ary mbola misy mampiasa an'izany koa dia efa misy koa zany ny sazy izay atao an'zareo mahakasika izay. Eny anivon'ireo mpanafatra dia manodidina ny 7 sy 9 ariary ny vidim-bary amin'izao. 3 arivo sy 7 hatramin'ny 5 sy 7 ariary kosa izany eny anivon'ireo mpamogady ary manomboka amin'ny 7 sy 500 ariary eo anivon'ireo mpanjinjara na mihoatra kely arakaraka ny saran'ny fitaterana izay miankina amin'ny alaviran'ny toerana. Marena fa tsy maintsy apetaky ny mpivarotra ny vidin'ny vary. Isan'andro no mitetsena ny ekipan'ny ministeran'ny varotra ary manentana hatrany ny mpivarotra hitsinjo ny mpanjifa.